tsika fa mbola manam-potoana ianarana hira dia alohan'ny zavatra rehetra aloha dia aleontsika hivavaka satria tsy zavatra afaka mandeha zany amin'ny fiainantsika raha tsy mametraka ny zavatra rehetrarehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Norika ny lohantsika isika hivavaka. Jesosy eo misaotra anao indray izay efa nomena fotoana ianarana hira eto. Zavatra rehetra dia tsisy tanteraka afa-tsy ny sitraponao. Apetraka eo am-pelantananao indray ny zavatra kasaina rehetrarehetra ataonay eto. Hanome voninahitra ny anaranao izay Jesosy io dia aokenao hiaraka aminay eto. Apetraka eo am-pelantananao izany vavaka izany. Misaotra Jesosy io. Amen. Misaotra an'i Jesosy tsika fa tonga indray ny Noely dia mivoaka indray ny CD 424 dia nomen'Andriamanitra talenta moa ny tsirairay avy fa ny tsika moa zany ny Pasteur Adolphe ny volume 1 dia nalaina tao anatin'ny boky Sœur Daouda dia anisan'ny mbola manana fotoantsika mbola hijerena ny firanan'ny Sœur Daouda dia anisan'ny mbola nitohizantsika zany izay zavatra izay ka hianatriratsika dia ny hira voalohany ataontsika dia ny hira Jehova no mpiandry antsika. Ny zava-dehibe moa rehefa mianatrira dia hoe ina moa zany ilay anarana fa ny fanapahana ny hira io rehefa mihira dia ilay fanapahana azy ny tena zava-dehibe. Dia izay ny mila ianarana hoe rehefa mianatra dia ilay fanapahanao azy no ilaina hay. Ka ataontsika indray ny hira zany Jehova no mpiandry antsika dia notsika ny audio amin'izao fotoana izao.
kapo kakumi tu bag